eto ny fanatrehan'Andriamanitra dia nisafidy ny anjara tsara ianao fa école pour la famille androany dia tsika rehetra tena hoe eo anivon'ny famille daholo dia tena hoe fotoana iray izao no voazantsika indray ny fianarana momba ny famille miara hivavaka isika ary dia Andriamanitra rainay io mbola nidehany sy misaotra anao izay amin'izao fotoana izao misaotra anao Andriamanitra satria anao mifidy ahafahako manao ny partage ny témoignage izay niainako teo amin'ny fiainako misaotra anao Andriamanitra fa ny grâce anao mbola nitahiry anay na toy izao ary misaotra anao koa satria anao no lumière izay ao anatinay ka ahafahanay briller ao anatin'ny monde ankehitriny raha tompo dia izay partage ho ataoko eto dia voninahitra ny anaranao irery any aoka ianao fanamasina no hitarika ametraka ny teny rehetra eo ambavako ahafahako mizaran'izany ary reto olona izay andray reto tompo dia ianao no antena koa hiasa tanteraka mba ho tena handray izany partage témoignage ho voninahitra ny anaranao daholo izany amen. École de la famille no temantsika androany dia sady manao témoignage ny ainanay no manao partage ihany koa ao amin'ny psaume 128 dia bénédiction du foyer de l'homme fidèle ny ao ny chant ao dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Famille dia ministera voalohany ministera zany premier ministère eo amin'ny fiainantsika dia an'Andriamanitra ao anatin'ny famille dia hoe uni dia béni dia mba ho voninahiny le raha ohatra ianao zany famille anao béni raha michoisir anao izy amin'ny famille anao dia mba tena hoe ho voninahitra ny anarany dia reo raisiko manokana zao ohatranay efa mianaka avant même ny création anay dia efa nitao am-pon'Andriamanitra aloha izay dia avy eo misy formen'Andriamanitra ho famille zany hoe Andriamanitra koa dia efa manana programme ho an'ny famille efa manana projet efa mitemo izy projet de paix non de malheur dia zany hoe ny olona rehetra zany dia anana ny Dieu tanjona donc famille koa en tant que hoe ministère dia efa manana tanjona efa homan'Andriamanitra aminy tsika nefa ao anatin'izany mila misoumettre amin'ilay plan an'Andriamanitra mila misoumettre anitsika satria raha ohatra zao efa misy anankiray ohatra zany efa fidiny tompo mitondra n'ilay lumière ao anatin'ny famille dia iny olona iny aloha tena mila mitondra ambavaka raha ohatra hoe mbola misy tsy ao zany ao amin'ny tompo dia mitondra ambavaka n'ilay famille eo zao dia témoignage anankiray ohatra ny anahy niainako nivadiko tamin'ny 1900 hoan'izay efa naheno aloha dia efa naheno an'ilay izy avy amin'ny témoigneko indray mandeha tamin'ny 1995 izy nanomboka mivavaka ao hoe mba ho converti azy dia visy sy nitsahatra mivavaka dia après 10 ans efa taty aoriana vao nanomboka nitodika dia tamin'ity taona ity vao tena hoe vita baptême d'eau dia tena hoe encourageko atsika rehetra hoe tsika rehetra izay efa ao anaty famille hoe efa choisisen'Andriamanitra zany tsika ho lumière dia aza mitsahatra mitondra ambavaka andreo famille atsika tsirairay ireo eritrereto hoe mandeha ohatranay zao ohatra hoe eritrereto hoe roa zany izay pneu zany izay efa mianaka dia nivadiko dia za dia ny zanako ao aroa dia nareo zany tsy haiko hoe raha ohatra nareo firy ao anatiny ankonana dia pneu be dia be zany dia ao anatin'izay tsy maintsy misy ny unité mba uni zany uni mba ahafana miroso
raha ohatra hoe nona ny pneu ray dia tsy afaka mandeha miana fa mijanona eo ilay famille. Dia raha ohatra indray hoe vaky pneu dia tsy maintsy mijanona ohatr'izay zany ilay izy. Donc zany ny olona tsirairay ao anatin'ny famille zany dia mila micontribuer, mila samy manana responsabilité mba ho tonga any amin'ilay plan'Andriamanitra izay efa nomanina ho an'ilay famille. Dia ao anatin'izay ny famille dia mila miorina eo amin'ny Jesosy aloha ho anao izay efa ao zany dia tena hoe mila mifikitra ao amin'ny Jesosy satria izy zany ny rocher. Dia n'inona zavatra andalovana ao anatin'ny famille dia mila mijery an'i Jesosy foana na inona épreuve. Ny zavatra ohatry ny ainanay koa zao zay vao mivady 3 ans dia lasa nankaty mivady. Dia tao anatin'izay zay zaho sy ny zanako tany Madagasikara izy irery ny taty. Dia tao anatin'izay raha maha-olombelona aloha dia hoe tsy possible mihitsy izay no tonga aty. Fa nefa ny hitako tao anatin'izay samy fanefena ho anahy ilay izy fanefena ho azy entre temps. Za zany taloha tsy mba manana persévérance zany aloha, ny anahy ohatrany hoe tout de suite daholo izay zavatra rehetra. Dia ohatrany hoe hitako namboarin'ny tompo taminahy dia za koa taloha ohatrany hoe mentehatra be, ohatrany hoe vao misy zavatra kely mahazo dia mentsapo olona foana zany hoe surtout moa zany tonton dia ohatrany hoe nasoron'ny tompo tao anatin'izay zany hoe mila mitodika ao amin'Andriamanitra. Dia tao anatin'izay zay tena tsoroko aminareo. Ao anatin'ity psaume ity zao misy hoe heureuse izy ny homme qui craignent l'Éternel. Raha tsy nisy fatahorana an'Andriamanitra teo aminay tena tsoroko aminareo angamba izay tsy tsotra vao intsony. Dia tena hoe voninahitra ao an'ny tompo fa nisy restauration lehibe zany teo amin'ny famille anay. Ny crainte de l'Éternel dia ao amin'ny sagesse, ny fatahorana an'Andriamanitra ozy izy ny fiandoham-pahendrena. Dia misy crainte de l'Éternel zany aloha tena zava-dehibe. Teneniko anareo fa raha feo an'ny olona tan'izany na avy aty aminy mihaino any aminy izy ny lehony zany anisaky izay mandeha hono izy dia anontany olona fa aiza mivady aman-janaka ao. Dia za koa nefa ny any Madagasikara isaky n'izay mandeha dia anontany olona hoe fa nareo zany tsy handeha, nareo zany efa nilozany ohatr'izay. Kanefa ny tompo efa nametraka tao anatiny. Izay ilay ao anatin'ity hoe les pères de famille zany manana relation directe tamin'ny père amin'ny éternel. Dia mikoriana tao amin'ilay vady lasa porteuse de fruits dia les plants d'olivier koa les autour amin'ilay zanany zany. Dia izay zany tena essentiel hoe ny rafitra moa zany ao anatin'ny Ephésiens 5:18 koa dia efa misy relation mutuelle hoe ny afaka vakitsika ilay izy hoe ny vady manaja ny lahy ny Maria manaja ny femme soumettre amin'ny Maria ny enfant mirespecter ny parents. Dia izay zany les responsabilités ny tsirairay ao anatin'ny famille. Zany hoe base io zany dia hoe mandeha amin'ny sagesse daholo ny zavatra rehetra, crainte de l'Éternel. Ao anatin'ny famille dia mila koa misy amour, respect, confiance dia mifampi-encourager dia mifampivavaka. Teneniko amin'ilay mifampi-encourager araka ny teneniko anareo teo hoe raha ohatra izao nona ilay pneu ray dia ho avelanareo hoe fa tsy maintsy milasy nareo manome rivotra an'ilay anankiray. Dia teneniko anareo témoignage vao niainako koa ity vongamo izay 3 semaines. Le Yarena dia hanao concours nanao rehefa izy moa manao témoignage. Dia za zany en tant que mère mivavaka moa zany mivavaka ho azy dia mametraka eo amin'ny tompo dia manafatrafatra anazy foana zany hoe Yarena zao tadidio ohatrohatr'izao dia mananatra en tant que mère. Dia noho indray zany le jour n'izy ny handeha dia hoe zay zany tsy mahazo miditra ilay tao amin'ny départemental io zany concours tao amin'ny académie d'université dia tsy nahazo miditra zany izay mivady hoe miandry ery ivelany nareo. Dia za zany ohatrany hoe tsy alaizy be dia ohatrana zany dia ahoana Yarena dia ozy izy mantsana hoe maman fa inona matahitatra maman eo ozy izy fa nga ozy izy tsy hoe fa hoe lehibe izay atao anatiko ozy izy noho ny amin'ireo olona ireo. Dia tonga dia ohatrany zéro be ny lohako aloha hoe
zay zany le teneniko anareo hoe le mila mifampivavaka dia misy ohatra hoe encouragé za tokony encouragé anazy indray izy indray na mianao retour dia zay le hoe ao anatin'ny tokantrano koa mila manao partage mifampivavaka fa teneniko anareo ankizy ireo raha mena atao hoe kely ary mandray ireo indraindray misy hafatra ataondreo message ho atsika ohatra anazy kerena tamin'ny herinandro lakamisy dia mitomany izy mpandrava loha zany dia nalaiko izy dia mitomany izy dia hitako hoe fampianarana lehibe ho anahy le izy satria tena tonga saina e dia mitomany izy dia fa manindry kerena mitomany zareo ozy izy tsy nahazo invitation anniversaire zareo ozy izy nen'eky izy misy invitation daholo amin'le fille zany nen'eky izy ozy izy reny apportamonto reny dia za koa zany taty anaty tatiro naraha dia c'est pas grave ana fa tsy manina zay zany aloha ny décision maman dia tonga tany an-trano zany kerena dia tena hitanao hoe malahelo pourtant ozy izy za minety azy any ampianarana tan'izy tapatongotra ozy izy za mitondra bekiany hitanao hoe tantara ohatra zay zany izy dia tsy maninona zany kerena za zany le ohatra hoe manencouragé anazy miala kerena tena teneniko hoe ohatra hoe manofo ratsy ohatra hoe lasa zavatra ratsy be tao anatin'le izy maraina ny andro za mandeha lasa nandeha nanao formation dia izy zarehetra mitao dia miantso anahy arena teny an-dalana hoe maman kerena ozy izy marary angamba fa mandrobe raha ny trano dia teneniko hoe zany dia efa manindry kerena atsoko amin'ny telefona zany sady le chauffeur dia non je vais pas bien ozy izy dia ozy mantsena arena hoe atero amin'le misy madama zay zany manatitra anazy indraindray atero ao izy fa tsy rehefa avy eo miverina raha ohatra ka dia avy eo après an'iny ozy nareo tonga midi dia miantso anazy dia andeha hianatra ozy izy fa sitrana tsy maninona ay ok raha hitako hoe moral zany le izy dia nandeha izy dia ina ozy nareo tonga ny ariva dia efa samy rava avy mianatra izy mianatra dia ohatra azy dia manao invitation be dia be izy reto ozy izy ny olona invité tao amin'ny anniversaire dia tao ina ozy nareo tao anatiny le ankizy le tsy ni-invité anazy dia fa manina hoa i Juliette no ao avy hoe Juliette ao anatindry oui ozy izy parce que c'est ma copine ah bon dia oui ozy izy même ozy izy raha tsy m'invité anahy izy dia invité dia azero indray aloha lohako tamin'izay hoe tena zao zany le hoe meteza toy ny zaza zany hoa satria ohatra hoe tsy nahalala an'le narary tao aminazy izy zany efa nisy tena teneniko anareo na za le maheno anazy hoe mandoha irany trano toeto narary taty anaty hoe tsy hitako zany zay atao dia avy eo nefa izy ohatra hoe tonga dia ravina le izy dia fampianarana ho anandry ary izy après hoe zay zany aloha pardon hoe mila hoe seho amin'ny sony ratsy zay le tenin'Andriamanitra dia zay no ataoko hoe raha oatokantrano antsika na manana séance na hoe mifampivavaka mamafy teny indraindray zany tena hoe miditra amin'ny sain le ankizy le izy rehefa tena hoe alefanao en tant que ankizy reo tsika mety hoe ankizy any fa mahatakatra ireo dia ao anatin'izany dia atosika ao anatin'ny mivavaka foana ny fanamasina miasa foana ao anatin'ireo ankizy ireo dia ao amin'ny Luc 2:52 misy hoe ohatra hoe résumé ny résumé tamin'io zany ohatra hoe nangalako hevitra hoe saotra mitompo amin'ny fanamasina manao zany misy amin'ny anaran'i Jesosy Jésus grandissait en sagesse en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes any amin'ny baiboly hafa izy hoe Jésus avancé ohatra izay koa tsika zany rehefa miavancé mandeha manatotosana le plan an'Andriamanitra mandeha amin'ny sagesse tsika crainte de l'éternel ao amin'ny proverbe ao misy ny momba ny proverbe tsy tadidiko hoe misy an'le momba ny sagesse le izy hoe avy amin'ny création zao rehetra zao ary ozy izy dia efa misy efa teo amin'Andriamanitra ozy izy miaraka taminy atao anatin'ny sagesse dia ao anatin'izay koa tsika ao spirituellement miara-mandroso daholo amin'ny famille tena hoe toan zay atoseo ambavaka zay mbola tsy ao zay efa ao encouragé ao tsika zany raha efa lumière amin'ny fidian'Andriamanitra teneniko hoe mahatonareo tonga eto tsika moa zany dia efa hoe grâce be mihitsy zany be dia be mieritreretra film
ny olona mandehandeha any anananany fa ianao fidian'Andriamanitra dia ianao zany voafidy ianao dia atio spirituellement ny ankohonana dia avancer aussi izy devant les hommes tsika miaina ao anatin'ny monde dia izay zavatra pratiquentsika ao anatin'ny famille miseho hita foana tsy mila mizaozao akory ianao fa sehon'ny tompony foana ilay lumière ao anatinao dia izay no partage témoignage encourageko antsika dia voninahitra ho amin'ny tompony.